Salama daholo anao live kely tsotsotra androany. Live kely nahita frustration zandry kely. Andry 5 minutes eo vao manomboka an'ilay satria prévu tamin'ny 9 dia somary lasa loha kely satria reradreraka dia tia hatory. Za moa zany tsy miandry elabe na misy mijery na tsisy mijery ity zavatra ity fa ho alefako foana ilay izy afaka 5 minutes dia afaka mijery nareo avy eo. Amin'izay tsy lava be koa ilay temps d'attente fa hoe afaka mijery milamina. Tokony tamin'ny 9 izy ity fa lasa loha kely dia miandry 10 minitra kely fotsiny dia ho alefako ilay izy dia afaka mijery nareo rehefa vita. Fampatsahivana kely frustration zandry kely dia freeman izay ao amin'ny Raix TV no antony nanaovako anazy ity. Misy frustration ilay zandry kely zandry rahalahy namana dia ho resahako kely ilay frustration par rapport amin'ny resaka hoe merina côté état fédéral état unitaire. Fa miandry 10 minitra dia alefako ilay izy sady mbola mandeha koa ilay lodisia ato aminahy. Oui, resahana kely ilay izy tsy fanenjehana, tsy ady ataoko hoe ady hevitra proposition. Fa miandry kely tsika 19h20 zany atomboka. 19h20 19h17 tsika. Ilay andresahako teo moa zany hoe frustration zandry namana ilay izy rahalahy avy any avaratra any ary mpanao podcast anisan'ny mahafinaritra anahy dia freeman ao amin'ny Raix TV nareo raha hijery anazy miaraka amin'ny Tsingy Rouge izy manao podcast izy matetika miantso an'ireny namana côté ireny. Dia nisy vidéo an'izay moa somary ni-choqué anahy fa ho hazavaiko aminareo ilay izy rehefa tena hanomboka ilay live. Sinon izay moa ilay thématique hoe manodidididina kely ilay resaka merina côté état fédéral état unitaire ilay zavatra ho resahako eto. Dia tsy isan'andro koa ny afaka manao live rehefa mba misy telefônina ato an-trano ny antony moa zany efa fantatritsika ihany hoe ahoana. Mbola tsy aty an-tanako ny telefôninako amin'izao fotoana izao. 2 minutes sisa, 2 minutes afaka miverina ilay fanitry afaka 2 minutes raha mbola misy zavatra atao afaka to dia mandefandefa fanontaniana eo ihany nareo raha misy zavatra resadresahana mandra-panombokontsika ilay 2 minutes sy efa eto afaka mandefa kihana koa raisina daholo moa zavatra rehetrarehetra amin'izao. Za koa mbola mila mouchoir jeté kely. Where is that? Bon. Tsy hita moa ilay izy fa tantara lava be. Maharetatra ny farany fa zavatra ataoko hoe important be ity zavatra afaka manampy ny réflexion antsika tsirairay any an-trano any tsy hoe akory hoe tapipahaizana na hoe jemokin-dohako ihany ny ataoko fa manana raison manokana dia izay no zaraiko eto. Oui, 19h20 tsika izao nanomboka an'ilay live bebe moa mitanga teto amin'ny firenena fa anisan'ny zavatra voaresaka matetika foana ity merina côté efa nisy an'ilay resaka Betsileo iny tamin'ny farany, resaka état unitaire état fédéral. Dia ilay andresahako teo moa zany hoe nisy an'ilay zandry namana iny dia freeman amin'ny Raix TV nanao coup de gueule be ilay ry vao aingana. Normal be ilay frustration moa zany ilay hoe
fa dia Antananarivo rery ve Madagasikara no ao Antananarivo foana fanapa-kevitra, ao Antananarivo foana ny zava-misy rehetrarehetra. Dia nisy discussion izay koa tamina lakanopy sa lakanapy tsy tadidiko izay resaka côté sy Merina. Dia ny interpellé kely anazy izy nahatonga nanapa-kevitra hoe resaka an'ity zavatra ity. Resaka côté sy Merina nanomboako azy dia avy eo resahako kely any amin'ny état fédéral sy état unitaire. Nefa mba azahoantsika ilay contexte dia mila miverina amin'ny tantara aloha tsika izany, miverina kely amin'ny tantara. Ny zavatra misy koa mantsy vao resaka kely aloha voalohany indrindra tamin'ilay izy hoe maninona no teny Merina no teny malagasy ofisialy rehefa miresaka any avy any amin'ny côté dia tsy azo dia iny aloha no hitondrako ilay izy. Raha ara-tantara dia Madagasikara dia firenena anankiray nitambatra, efa natambatra na monarque anankiray izany, monarchie tsika taloha izany hoe fitondrana mpanjaka. Tamin'izany moa izany Andrianampoinimerina nanao an'ilay hoe ny ranomasina ny valam-pariako i Radama koa nanampy an'izay ataoko hoe nanao conquête izany izy raha resahana ohatran'ry Alexandre le Grand, ohatran'ry Napoléon sy ny tariny. Dia normal be raha ohatra hoe teny Merina aloha izany satria izay matanjaka ihany ny fiteny ampiasaina. Ohatra izao raisitsika izao ny Amerikanina sy ny Anglisy, matetika ny teny Anglisy ny tena be mpiasa maneran-tany satria ny firenena Amerikanina no anisan'ny matanjaka. Dia ohatr'izay koa tamin'izany fotoana izany hoe nandeha ny mpanjaka Merina niady tamin'ny Sakalava, nanambatra ny Madagasikara, dia izy moa natanjaka tamin'izany dia normal be hoe teny Merina no ampiasaina. Dia ny olona teto ampovoantany tsy dia niasa saina hianatra an'ilay fiteny avy any amin'ny faritra. Izay aloha izany nahatonga ilay teny Merina malagasy ofisialy. Izay moa no nisy ara-tantara. Dia nandeha amin'izay ilay resaka côté sy Merina. Io resaka côté sy Merina io raha manaraka ny tantara koa tsika dia efa tamin'ny andron'ny fanjanahantany io dia efa napetraky ny mpanjanaka. Ahoana moa hoe napetraky ny mpanjanaka? Tamin'ny andron'izany izany ny Merina ilay resahako teo, Merina no teo amin'ny fanjakana monarchie ary ny Merina ataoko hoe mafy loatra amin'izany raha samy foko. Dia nataony mpanjanaka aloha izay nampalemy ny fanjakana Merina satria ny fanjakana Merina natanjaka indrindra. Inona no nahafahany nampalefaka ny fanjakana Merina dia ny hoe zarazarao anjakana, zarazarao anjakana. Tadio fa firenena nitambatra tsika izany no tadiavy nosarahana dans l'unité, unité izany fototeniny hoe unitaire, tambatra. Dia nezahana ny zaraina dia nampidinina ny Merina sy ny côté satria ilay fanjakana Merina tiana hofehezana izany tao anatin'ny fanjanahantany. Ity aloha izany remarque kely tao anatin'ny fanjakana Merina nisy ny Andriana, nisy ny Ova, nisy ny Mainty dia nisy ny Andevo. Ireo izany no ataoko hoe caste anankitelo tao anatiny. Ilaina mantsy eo amin'ilay fanazavana rehefa avy eo. Tao anatin'ny fanjanahantany amin'izay tonga ny 1947. Tadiditsika angamba ny tantara tamin'izany hoe nisy ny mouvement démocratique de la rénovation malgache, ny MDRM. Niady moa izany ny MDRM tamin'izany dia tamin'izany koa nisy ny parti des héritiers de Madagascar na ny PADESM. Ny MDRM dia elita Merina, izany hoe ilay Andriana Merina tamin'izany nahita fianarana tany ivelany no nanangana ny MDRM. Dia ny PADESM ilay parti des héritiers izany ilay natsiaro voailika tafiditra tamin'izany ny Mainty sy ireo elita côté, ireo ataoko hoe matanjaka tany amin'ny côte izany. Dia ny PADESM nitohana ny pouvoir colonial izany, tohana ny mpanjanaka tamin'izany ny fandona kely tamin'ny Merina moa izany. Dia rehefa rava moa ny MDRM dia ny PADESM lasa PSD na Parti Social Démocrate izay nentin'ny filoha Topoklahy Tsiranana. Teo izany dia efa nisy izany hoe fisarahana Merina sy côté. Dia
ny MDRM marava ny PSD nandray ny fitondrana nanomboka tamin'ny 1960 izay nentiny filoha Tsiranana. Tao anatin'izay ny filoha Tsiranana dia nametraka mihitsy hoe ahoana ny ahafahana manamafy ny olona avy any amin'ny faritra tafiditra amin'ny machine administrative na ny mpiasa-panjakana zany. Nanao izy ny ataoko hoe nandefa mpianatra izy nianatra militaire tany Saint-Cyr, nanangana izy ny AK-1000 dia nanangana izy ny FRS. Donc miaramila zany avy any amin'ny faritra no namelony azy dia napiditra olona maro koa izy izay tao anatin'ny parti social-démocrate, misy an'ireo mainty sy ireo côté betsaka zany no nampidirina tany anatin'ny asa-panjakana, ny administration zany. Dia niongana moa izy tamin'ny andron'ny Ramanantsoa, tao koa mantsy mbola nisy parti socialiste malagasy anisan'ny fandodona tao tamin'izany. Dia Ramanantsoa moa nanala an'ilay resaka budget autonome iny. Resahako kely iny rehefa miresaka ilay état fédéral sy état unitaire rehefa avy eo. Dia teo Ramanantsoa nisy problème nifandona tamin'ny PSM, nifandona tamina parti avy amin'ny PSD any, dia avy eo 75 niakatra i Ratsimandrava. Ratsimandrava indray nanao an'ilay rafina fokon'olona izay ilaitsika koa rehefa miresaka ilay état unitaire sy état fédéral. Dia rehefa mipetraka i Ratsimandrava, izy nisy namono iny dia niakatra amin'izay Didier Ratsiraka. Dia même mécanisme ihany ny Didier Ratsiraka, izy socialiste miaraka tamin'ny URSS, nametraka olona maro amin'ny administration avy any amin'ny faritra. Dia hidirako kely zany ilay hoe ao Antananarivo foana ny fanapahan-kevitra. Tadidio aloha fa be dia be zany ao anatin'ny administration antsika io ny olona avy any amin'ny faritra. Raha mandeha anao amin'ny birao-panjakana, be dia be ny avy any amin'ny faritra. Ray aloha izay. Ny faharoa, olom-boafidintsika be dia be koa ny avy any amin'ny faritra izay miasa eto Antananarivo, misy zavatra ataony eto. Eo zany ny tenenako kely hoe tena ilay Antananarivo ve ny olana, ilay Merina ve ny olana, sa misy koa ilay olona ilay atao hoe élite côtière izay mitsinjo ny tombotsoany manokana. Ilay fantatrareo koa izay resaka élite côtière izay sy élite Merina, ilay resaka état fédéral sy état unitaire. Izay zany aloha no tiako hanazavana ilay Merina sy côté hoe zavatra efa nataontsika firenena iray nitambatra no zarazaraina tamin'ny fanjanahantany, nasiana ny hoe Merina sy côté, élite Merina contre élite côté, PADES contre ny MDRM. Dia za tena antsika génération amin'izao tokony efa miala amin'izay zavatra izay. Madagasikara no tokony jery antsika zany amin'izao fa miala amin'izay resaka élite Merina sy élite côté izay antsika, satria hiteraka olana foana io ao aoriana ao. Ny solution ahafahana miala amin'izay dia ilay resahana hoe charte, resahako teto nisy fotoana, charte de principe miainga amin'ny soatoavina malagasy. Ina moa ilay charte de principe hoe verenana jerena mihitsy zany ny kolontsaina malagasy, verenana jerena ny tantara, verenana jerena ny fombafomba n'ireo foko isan-karazany sy ireo faritra isan-karazany, dia atambatra anaty document anankiray, dia jerena izay ifandraisan'ireo foko sy faritra rehetrarehetra eo, dia tena asongadina hoe ity zany ilay tena ifandraisan'ny malagasy. Io ny identité malagasy, io identité io no mametraka an'ilay atao hoe souveraineté ny malagasy. Dia ny ambony rakitra anaty boky, ampidirina anatin'ny fampianarana moa zany ataoko hoe anaty éducation civique sa anaty tantara, tsy haiko izay ampidirana anazy, fa tsara zany ampidirina ny charte de principe miaraka amin'ilay particularité isam-paritra. Amin'izay ny tanora malagasy manomboka seconde hatramin'ny terminale zany dia efa mahafantatra hoe tika ilay charte hitovizantsika malagasy rehetrarehetra izay mampitambatra antsika, charte de principe, reto no mampiavaka ny faritra hafa. Alohan'ny akarany any amin'ny université izy efa ndray amina olona avy any amin'ny faritra be dia be, alohan'ny hanaovany mission any ambanivohitra izy, alohan'ny tena hoe andehanany mipetraka any amin'ny faritra izy zany efa mahafantatra hoe izao ny particularité an'ilay faritra. Mandeha ho azy ny réconciliation nationale amin'izay fotoana izay, ny réseaux sociaux koa azo ampiasaina. Izay zany ny ahafahana hoe
manala n'izay resaka ady côté sy merina zay dia za aloha adinoina tanteraka ilay resaka vadesima sy MDRM ny elite merina elite côté atao ilay charte de principe miaraka amin'ny soatoavina hoe zao ilay tena malagasy, zao ilay tena fototra hijoroan'ilay Madagasikara, reto ilay mahasamihafa n'ilay foko isan-karazany sy ny fombafombany dia fantatrao zay dia ajaina. Zay aloha zany ilay resaka côté sy merina. Rehefa misy fanontaniana ireo dia raiso kely dia apetrao any amin'ny farany dia zahako valiana eto ihany. Hiditra amin'izay ilay resaka état fédéral sy état unitaire. Matetika ma zany manahirana kely amin'iny dia hoe ahoana marina moa zany anankitelo zany ny possibilité amin'izao. Raha ny marina aloha zany tsika tokony mandalo préconcertation averiko foana iny. Fa iny moa ohatran'ny tsy d'actualité intsony ilay préconcertation zany ahafahantsika mametraka ohatran'ny ahoana ny forme de l'état post électoral, zany hoe alohan'ny fifidianana antsika dia mametraka ohatran'izao ny rafitra hitondrana ilay fanjakana, satria be dia be zany ny olona tsy natoky ny Assemblée nationale raha resantsika ilay 4 000 milliards. Dia eo zany ilay fanontaniana hoe raha mametraka assemblée constituante dia maka comité de pilotage avao anao ilay constitution. Efa tsy d'actualité moa zany iny fa iresakantsika ilay concertation. Ilay concertation zany raha ny tena marina aloha ny hevitro tokony hoe mandeha aloha ny consultation. Les consultations tsy ohatran'ilay an'ny jeunesse teo somary nanahirana kely anazy satria tao dia nasaina ny adevitra ilay tanora hoe ahoana ny état fédéral, ahoana ny état unitaire. Nefa tsy tokony izay ilay izy fa tokony hoe inona aloha ilay rafitra atokisana ahafahana manoratra ilay constitution. Ary tsika koa raha hiadevitra amin'ny état unitaire sy état fédéral tsy constitutionnaliste daholo ny tanora, tsy mahay ny tena pitsopitso ny zavatra io zany fa mandeha aloha ilay consultation. Mandeha ilay consultation dia alaina ilay hevitra hoe inona marina ilay problème, inona ny olana tamin'ilay état unitaire fa maninona tsy mandeha ilay décentralisation, fa maninona mbola misy an'ilay hoe any ambany ravinkazo tsisy mahita, fa maninona ny hoe Antananarivo irery Madagasikara, inona miteraka an'izay olana izay. Rehefa fantatra miteraka an'izay olana izay dia mandeha amin'izay ny ataoko hoe ny technicien professionnel hoe ohatr'izao ny anoratana ilay constitution. Dia vita aloha ny constitution fa misy telo mantsy ny zavatra possible. Na tsika zany miditra amin'ilay référendum izay efa tsy resahana intsony ilay oui ou non, na miditra amina élection constitutionnelle hifidy état fédéral sa état unitaire, na miditra amin'ilay hoe ratification constitutionnelle. Ty ratification constitutionnelle ty tiako kokoa. Raha ho hazavaina ilay izy dia tsotra ohatr'izao. Eritrereto zany tsika ohatra hoe hifidy état fédéral sy état unitaire. Azo amin'ilay malagasy tsara ve ny mahasamihafa ny état fédéral sy ny état unitaire? Ay aloha zay. Iza zany migarantir hoe tena ilay malagasy ny hifidy an'ilay izy, na iza no hidefendre raha ohatra zany hoe misy tianao ny état fédéral dia iza no andeha anao propagande an'iny hoe izay anao état fédéral, misy ny état unitaire dia iza ny anao propagande an'iny. Rehefa vita ilay propagande sanatria lana indray na tsy rana indray dia misy frustration foana ao. Zay aloha zany ny risque anankiray, misy frustration mandeha foana ao anatin'ilay izy. Ny faharoa, raha ohatra zany hoe voasoratra ilay constitution misy risque koa nefany raha ohatra tsika zany hoe hiditra état fédéral, ny risque iray zany dia misaratsaraka ilay firenena ahoana ilay fifandraisan'ny samy malagasy amin'ny toaka hoe état fédéré samihafa. So sanatria indray isy élite côtière. Ny élite côtière mantsy mety hoe tonga any izy mipetraka ilay état fédéral dia anjakazaka ao indray ny élite côtière. Zay aloha zany mety risque. Ny état unitaire indray efa hitantsika io ny lesokany hoe tsy mandeha mihitsy ilay décentralisation effective, tsy manana ny autonomie ny faritra. Amiko zany efa expérience vécue le décentralisation amin'ny état unitaire. Fantatritsika kokoa le lesoko ao anatin'ilay izy. Lesoko ao ohatrany hoe ataoko zany ianao hoe anao projet dia ho any amin'ny projet vaovao be ve ianao sa ho atao amina projet efa fantatrao hoe
tiany olana. Dia izay mahatonga ana amin'ny tena tokony le olana aloha zany ny alaina amin'ilay consultation alaina. Avy eo mamolavola amin'izay manoratra an'le constitution. Raha hiditra état fédéral moa zany dia efa ilay lazaiko teo hoe mila apetraka hoe ohatry ny ahoana ilay rafitra mba tsy hisian'ny élite côtière hanjakazaka ny amin'ny faritra misy anazy. Raha hiverina amin'ny état unitaire dia efa fantatsika inona ny tokony amboarina mba tsy hanjakazaka be le aty amin'ny centre fa tena isy le décentralisation, isy le budget autonome, isy le autonomie de gestion any amin'ny faritra, satria io ny tena mahatonga le frustration hoe tsy mahaly eo tena ny avy any amin'ny faritra fa aty Antananarivo foana fanapahan-kevitra. Dia ireny zany nalany ny état fédéral, nalany ny état unitaire mba efa mazava. Fa ankoatran'izay nefa tokony tonga any amin'ilay vahoaka mazava tsara ilay izy hoe raha hiditra amin'ny état fédéral nareo dia reto daholo ilay zavatra, iny amin'izay ilay concertation. Raha hiditra amin'ny état unitaire nareo dia tia amin'izay ilay zavatra ao anatin'ilay constitution. Raha tia ilay olana, tia ny hamahana ilay olana amin'ny état fédéral kanefa tia ny mety ho risque. Raha tia ilay olana, tia ny hamahana anazy amin'ny état unitaire fa tia ilay risque. Ny constitutionnaliste zany tokony manao an'izay ary tokony transparent hoe iza le constitutionnaliste manoratra an'ilay constitution zany mila mazava tsara. Fa ny tsara indrindra amiko hoe ratification constitutionnelle. Le ratification constitutionnelle le ilana le hoe CPL na komitim-bahoaka ifotony. Mécanisme an'io zany hoe constitution anankiray ihany no soratana fa ny article amin'io dia ratifiena manomboka any amin'ny fokontany. Izany hoe hoentina any amin'ny fokontany mihitsy ilay constitution, vakiana dia hazavaina. Zao ny ao anatin'ny constitution, zao ny olana tamin'ny décentralisation, zao ny hamahana anazy. Na nanjaka loatra amin'ny présidence na nanana pouvoir loatra, zao ny hanamboarana azy. Dia vakiana. Rehefa ekeny any amin'ny fokontany rehetra ilay izy, izay vao miakatra eo amin'ny commune. Raha ohatra izany misy tsy manaiky eo amin'ny fokontany dia raisina ilay zavatra tsy nekeny, raisina fotsiny aloha, dia ratifiana ilay izy fokontany, miakatra indray mankeny amin'ny commune, hazavaina amin'ilay commune eo amin'ny commune indray hoe tary amin'ny fokontany ohatr'izao zao tia misy zavatra tsy nety tamin'ny zareo, reto nekeny daholo fa reto tsy nety tamin'ny zareo. Dia monsieur concerté indray eo amin'ny commune, ohatr'izao indray zany ny anaovana an'io raisina indray ny fitambaran'ilay hevitra ny tao amin'ny commune, hoentina mandeha district, dia ohatr'izay ny mécanisme amin'ny district dia hoentina makeny amin'ny national amin'izay niveau national. Dia tia ny constitution ny ratifiena ny rehetrarehetra, reto ny texte efa ekena ny vahoaka rehetrarehetra, dia reto ny texte mila anaovana amendement. Sarotsarotra kely ilay zavatra resahako nefa mila azontsika zany izay hoe misy karazany ilay izy hoe na miditra amin'ilay élection na miditra amin'ilay ratification. Izay ho mahatsara ilay ratification zany hoe tena miditra any amin'ny foakany mihitsy ianao any amin'ny fotony, dia miakatra dia mahazo constitution ekeniny rehetra. Dia izay zavatra tsy nekeniny rehetra zany anaovana amendement amin'ny alalan'ny assemblée nationale, dia azo ilay constitution vaovao. Raha ho fitiniko tsotsotra ilay izy zany dia hoe misy risque ny mampifidy fotsiny ny olona hoe état fédéral sa état unitaire. Ny risque voalohany dia mety tsy ho azon'ilay olona akory hoe inona ny ao anatin'ilay texte ny état fédéral sy état unitaire. Ny risque faharoa dia mety hisy olona hanana tombotsoa manokana ohatra amin'ny état unitaire na amin'ny état fédéral hametrahany fahefany, dia ilalao an'izay izy dia hanao propagande izy hoe Antananarivo irery no manapa-kevitra fa ataovy état fédéral io, na hoe misaratsaraka betsika fa ataovy état unitaire nefa ilay fondement an'ilay texte tsy mazava. Dia ny risque fahatelo hiteraka frustration satria misy olona mieritreritra mihitsy hoe efa tokony ho lany ilay état fédéral nefa mety état unitaire tampoka ny lanina, misy tezitra hoe tokony état unitaire nefa état fédéral, dia hisy frustration foana zany malagasy. Dia izay mahatsara ilay ratification constitutionnelle, atao ilay consultation, alaina ilay problème, soratana mazava ilay constitution miaraka amin'ny hoe tia ilay olana dia tia ilay vahaolana ao anatin'ilay constitution, hoentina any amin'ny fokontany dia ratifiena tsikelikely, izay tsy mety dia atao amendement. Mikasika an'ilay resaka côté sy merina indray, manao an'ilay
Ataoko hoe manao an'le charte de principe misy moyen be dia be anaovana an'iny a, tsy haiko hoe hevitra ny anahy moa zaraiko hoe le charte de principe zany tokony miainga amin'le fahafantarana koa hoe ahoatra ny ahoana ny particularité an'ny foko a, ohatra ny ahoana ny zavatra hitovizan'ny malagasy rehetrarehetra, dia mamoaka an'le soatoavina iraisana, dia mampafantatra amin'ny rehetra hoe inona le tsy hitovizana, dia mitovy ny tandinokanga ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Hevitra ny zaraiko a, mety sarotsarotra ao miasimile an'ilay izy fa raha misy fanontaniana dia apetrao ihany a, dia zahako hazavaina rehefa miverina miconnecté na valiako izao ihany satria efa hijanona mety afaka 10 minutes eo aho hijanona. Dia izay zany ny anahy fomba fijeriko an'ilay hoe aleo ialana mihitsy ilay resaka côte a, merina, padesma, MDRM, fa Madagasikara aloha. Aleo tsy miditra amin'ilay zarazara ao an-jakana izany manahirana fa aleo tsika mijanona unité anankiray foana hoe malagasy mametraka ilay souveraineté du peuple, souveraineté de Madagasikara. Izay koa vao mandeha any ivelany. Iny mbola tsy ho resahako ilay fandehanana any ivelany iny fa rehefa mipetraka tsara ny eto Madagasikara dia milamina tsika. Raha misy fanontaniana moa izany dia afaka apetraka fa asiako résumé foana ihany hoe miditra amin'ilay charte de principe ny soatoavana tsika tena mifanaraka ny vahoaka malagasy hoe inona ny iraisana dia inona ny tsy hitovizan'ireo foko isan-karazany sy ireo faritra ireo a. Mampilamina an'ilay côté sy merina. Mila mifankalala amin'ny malagasy satria iny charte iny a izay particularité ao no entina ny amin'ny fampianarana ny amin'ny éducation civique, seconde, première, terminale, alohan'ny hidirany any amin'ny anjerimanontolo na andehana mipetraka any amin'ny faritra izany ny olona iray mahafantatra tsara ohatra izao ny zany Madagasikara zany. Miditra ratification constitutionnelle, mandeha tsikelikely avy any amin'ny fokontany a, miakatra, izay tsy ekena dia atao amendement. Raha ohatra moa tsy maintsy hiditra an'ilay élection constitutionnelle izay efa resahana amin'izao a, dia tena mila voasoratra mazava tsara ny raha atao hoe fédéral na atao unitaire, voasoratra mazava tsara ny arofanina izany ialana amin'ilay hoe raha fédéral tsika dia misy élite côtière manjakazaka any amin'ny faritra any dia efa tsy ho voafehy intsony izy fa efa izy no manjaka any a. Raha hiditra état unitaire tsika dia tena décentralisé fa tsy ilay centralisme hoe tena omena budget autonome amin'ny faritra, omena ny autonomie de gestion sy ny autonomie amin'ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra, fa ny état central dia appui technique sy équilibre fotsiny. Izay ny vitany amin'ity live ity a, lavalava kely ilay izy sady ohatran'ny mety mbola sarotsarotra amintsika ny miasimile an'ilay izy a, fa mbola hitady moyen tsotra ahafahako miprésente an'ilay hevitra. Normal aloha raha tsy azon'ny olona ilay izy fa izay ny tenenako hoe ho an'izay mahazo a dia miezaka mizara. Tsotra be fotsiny ilay izy ohatran'ilay niresahako teo hoe na tsika mandalo an'ilay ratification ho entina eny aminareo eny fotony eny ilay texte, ilay lalàna mihitsy no entina eny dia vakiana aminareo eny dia manaiky nareo hoe tena ekenay, mety aminay izany, mamany olonanay izany a, dia izay vao miakatra commune dia izay vao tonga any amin'ny national tena miteny hoe reto ny ekeny rehetrarehetra. Voilà, tsy domination merina ilay izy fa état hyper centralisé lasa aty ampovoany daholo ny fanapahan-kevitra, dia iny mila amboarina izy satria iny no miteraka an'ilay frustration amin'ilay resaka état fédéral sy état unitaire. Oui, izay mihitsy ilay izy raha misy tavela amin'ny faritra sasany a, be dia be ny olona avy any amin'ny faritra miasa aty Antananarivo, miasa amin'ny état central, ny olom-boafidy a, dikan'izay mety tsy manatanteraka ny asany kory zareo ireny na tsy mijery an'ilay olona any amin'ny faritra misy anazy. Efa ao anatin'ilay concertation nationale ny tanora aloha dia désolé satria nifandona kely tamin'izareo tao a, tsy nisy TDR nataona sy felana, izay zany proposition hanaovana an'ilay concertation nationale hoe pré-concertation aloha
déterminer en forme d'État avant les élections, dia avy eo concertation nationale juste hoe maka le problème fotsiny dia soratana avy eo ty le problème ty ny solution miaraka aminy, dia ny fandona atao dia somary miala, za koa moa tsy dia te hifamaly intsony mandreraka be ilay izy, fa misy amin'ity semaine ity misy an'ilay concertation nationale iny, tsy haiko hoe nanahoana ny fiantsoana tamin'izy iny, hoe voanjo daholo ve ny olona sa ahoana, tsy dirako lalina izay, fa za moa izany tsy maintsy hijery ny compte rendu ihany hoe nanahoana ilay izy, fa efa somary nisitaka kely aloha satria eny e, rehefa nandeha ilay concertation dia hita eo aloha izay avoakany, iny koa moa mbola atao hoe pré-concertation savaganonandro ihany, any amin'ny concertation nationale, tena concertation nationale mety ezahana hoentina izay hevitra azo entina, izay ny azo atao aloha. Teny Komoriana. Ie, azoko ihany hoe sarotsarotra amin'ny olona ny mahazo an'ilay zavatra resahako izay koa no nahatonga anahy moa izany niezaka niresaka tamin'ireo minisitra ireo ihany, fa bon, misy conseiller mahay be ao. Mierina tena dominant, raha mierina dominant izany taddio fa mifoky mierina tsy betsaka noho ny Betsileo na ny faritra hafa, hitako voatany fotsiny izay, fa ny raha jerena ny ao amin'ny mpiasam-panjakana ao tena équilibré, tsy betsaka ary ny avy any amin'ny faritra, fa ilay décision fotsiny matetika no manahirakirana kely. Hélicoptère no tena atahorana. Ilay hélicoptère moa izany raha hoe izy mijanona any amin'ny faritra misy anazy izany, izay no sarotsarotra kely ary mila ialana izany izay zavatra izay. Za manano ihany lara ihany fa izany filoham-pirenena izany bainina tsy aleoko ihany manao el soltero dia manao voyage, manome hevitra fa mbola tsy vita izany, aleo aloha mipetraka tsara fa matimaty foana, zara hevitra ihany ny antsika, teknisiana raha ohatra izany misy filoham-pirenena mila teknisiana dia mazoto ny tenako, na misy député mila teknisiana ifampiresaka dia mazoto ny tenako, dia zara hevitra. Milay mbola hafa ihany ilay miaina malalaka, miaina malalaka ilay politika koa indraindray manahirana atao amintsika, izay ary izao te hanaraka anareo any ivelany any. Tsy resaka rafitra ny olana fa ny pratika politika an'ilay politicien ny olana. Misy fifandraisana ilay izy, ilay pratika politika eo ihany, fa ilay pratika politika tellement efa rodé ao anaty système anankiray dia tsy maintsy kasena aloha iny système iny, tapahana izany dia ovaina, dia avy amin'iny système kase iny no hifehezana an'ilay pratika politika, dia rehefa voafehy ao anatin'ilay système ilay pratika politika tsy mety dia ny génération manaraka eo tsy maintsy hiova ihany ny toe-tsaina hoe tia kay ilay lalana tokony arahana, dia lasa manaraka an'iny daholo, lasa effet boule de neige makany aoriana any izy izany, lasa misy engrenage, mifameno ihany ilay izy. Inona izany ny combatany amin'ilay re moa izany ataoko hoe secret d'instruction, tsy afaka dia ho resahako be eto, fa any amin'ny fitsarana no mahafantatra an'ireny rehefa mbola tsy nisy communiqué avy amin'ny avocat na avy amin'ny fitsarana, dia mbola secret d'instruction fa mafimafy ilay tany, mafimafy, tena mafimafy, tena mafy e. Azo resahana izay ny pratikan'ireo fonctionnaire milona anaty kolikoly. En fait, izay izao resaka iray ao anatin'ny énigme et paradoxe. Ny kolikoly izany eto amintsika nisy nieritreritra tamin'ny voalohany hoe efa pratika courante ilay izy, fa raha ny tena marina tsy tia hanao kolikoly ihany ny malagasy, fa mandeha misy ahoana moa ny ilazana an'izany, misy foana izany ny olona tena mampanao an'ilay izy e, ilay gasy majinika manao anazy tsy hoe fahazarana ilay izy, fa satria izay nieritreretana tamin'ny voalohany hoe efa zatra an'izay ilay malagasy dia mandeha ho azy, fa tsy te hanao an'iny izy, fa ilay
Le transparence ao anatina bureau zany tsy ampy e. Izay koa moa ny ilana le resaka inona ny anarana izy ity. Misy pratika anankiray izay zany hoe tokony afficher daholo bonne gouvernance anatina birao tokony afficher daholo ny hoe ohatra ny ahoana ny zavatra tokony atao, ohatra inona ny vola aloha, inona ny tokony atao, dia tokony misy boîte de doléance hoe raha misy olona tratran'ny kolikoly dia afaka mitory. Fa ny problème moa zany any amin'ny Bianco ny tena mahay an'io, fa ilay pratika moa tsotra be hoe tazotazomina eo ny dossier anao rehefa tsy manome kely ianao e. Na hoe izay manome ihany mahazo tombony fa majinika taraiky ery. Dia izay ilay resahako tamin'ilay farany iny hoe misy réseau be anankitelo a. Ilay réseau ana mafia manakarama ilay administration mba hamafamafa dossier sy ny tariny any. Midingana amin'ny concertation nationale angamba miandry ny FFKM tsika, dia miandry ny comité de pilotage. Ny tenako manokana aloha tsy mahafantatra mihitsy hoe ohatra ny ahoana ilay dingana. Fa raha mijery an'ity nareo amin'ny FFKM sy ny ao amin'ny ministera zany dia misy resaka hoe tsy mazava loatra ilay dingana sy ilay note conceptuelle, dia mba misy olona mangataka io zany hoe ataovy mazava ilay note conceptuelle ahafahana mievalue ny résultat. Izay moa ilay hoe indicateur KPI, Key Performance Indicator, izay niresahako tao amin'ny basy vava nisy fotoana. Oui, misy isaky ny bureau ilay izy fa ilay olona tsy mampiatra. Dia izay koa ilay teneniko hoe anjarantsika usager koa no mety hoe mifanohana. Mila mifanohana kely zany tsika raha hoe mahita kolikoly na ohatra izany amin'izao fanavaozana izao ny fanararaotana, mandefa an'ilay izy eny amin'ny réseaux sociaux, eny amin'ny rehetrarehetra eny. Nizaraona anonyme raha fa plus nareo mizara an'io zavatra io, plus matahotra ny olona hanao an'ilay corruption. Fa lasa corruption ilay resakantsika fa tsy ilay any amin'ilay resaka charte de principe ho an'ny soatoavina malagasy sy ilay côté simerina izay mila sorina sy ilay ratification constitutionnelle, élection constitutionnelle. Fa tsy maninona. Bon, efa ho amin'ny valo mety efa tsy dia misy fanontaniana betsaka intsony. Andraso hoe tena izy ve nefa ilay concertation nationale avant élection? Sy toa mbola lerono mantsy, toa mbola variana sy manodikodin-dresaka. Hatreto aloha zany tsy maintsy io satria ataoko koa hoe na ny vahoaka ary angera tsisy ny concertation mety hanahirana. Dikan'izay tsy maintsy izy io ary condition mandehandeha any amin'ny Union africaine, SADC, Union européenne any koa io zavatra io. Donc tsy maintsy ho atao ny concertation fa izay fotsiny ilay note conceptuelle sy ilay dingana mila atao mazava tsara. Raha ny havita Traoré aloha dia teneniko anareo fa be dia be ny paramètre. Mila matanjaka be zany ny mpitondra anankiray vao mahavita manao Traoré zany, satria misy paramètre maromaro zany ny relation internationale izay tsy ahafahan'ny firenena anankiray miala raha tsy tena manana ny atao hoe souveraineté de l'État izy dia sahirakirana kely, satria ny aide internationale ao anatiny ataoko hoe na hitrandraka ny volamenantsika ary tsika hitrandraka ara-dalàna moa zany, na hitrandraka ny nickel, cobalt sy ny rehetrarehetra. Mila infrastructure, mila teknôlôjia, mila vola, mila lalana. Tsika nefa mbola tsy manam-bola ahavitana izay fa tsy maintsy manao partenariat amina firenendehibe anankiray. Mipartenariat amina firenendehibe anankiray raha tsy souverain ilay firenena hoe tena mahavita maleo tena misy an'ilay charte de principe mahafantatra ny tena ilainy ilay firenena hoe izay malagasy dia tsy maintsy anjakazaka kely foana ny firenena anankiray fa aty aminay ny vola. Anjarantsika izany mametraka ilay négociation mazava tsara hoe aiza ny intérêt amin'ny vahoaka malagasy, na ho any andefana, na ho any atsinana, na ho any atsimo, na any avaratra. Rehefa tsy mipetraka ilay mahay anao ilay Madagasikara dia mitovy foana rehefa tsy mipetraka ilay souveraineté. Mila matanjaka koa miaramila, izay izao tsy nahazahoantsika ny Ilse Parsa mihitsy. Donc Traoré zany na tena manao accord dia miala amin'ny anankiray mihitsy dia lasa adversaire ny anankiray,
Mbola geopolitika enjana be fa tsy afaka ny hamaly an'izay aloha fa tsy dia haiko loatra. Izay, Madagasikara ho an'ny Malagasy. Miainga amin'izay ny zavatra rehetrarehetra hoe Madagasikara ho an'ny Malagasy araka ny tenin'ny Andrindraina Rasy ity a. Rehefa mbola tsy hapetraka tsika izay dia mbola tsy mipetraka. Oy, normalement tsy tokony hisy adipoka satria izaho izao efa mivezivezy eraky ny faritra eto Madagasikara matetika mandinika miala tsiny aho fa ny mpanao politika ihany no miteraka an'io ady io indray satria izaho miasa tany Morondava, niasa tany Tuléar, niasa tany Diego, tena hoe ny aty Antananarivo matahotra hoe mitandrema amin'ilay olona any fa ohatrohatr'izao sy ohatr'izao ireny olona ireny. Nefa izaho tonga tany tena raisiny milamina tsara any avaratra, milamina tsara any atsimo. Zareo ihany koa miteny anareo merina tsika merina izany malaza fetsifetsy ratsy saina koa rehefa tonga any, nefa rehefa tena tsotra ianao miara-miaina amin'izareo any dia milamina be. Tena hoe tsy tokony hisy ilay izy fa misy mamboly. Tena izay araka ny tenin'ny avinika izay misy mamboly dia izay ny ilana ilay hoe charte de principe, fantatra ny itovizantsika malagasy rehetra, fantatra ny mahasamihafa antsika, ampianarina ny ankizy dia mbola any amin'ny seconde hatrany amin'ny terminal dia milamina ilay firenena. Izay no ela mankasitraka anareo nijery dia mirary soa antsika. Lavalava ilay izy fa mety tsy ho vita résumé, mety ho ataoko résumé kely eo amin'ny page ihany ilay resaka rehefa avy eo mba ho hitan'ny rehetrarehetra. Fa izay moa izany mitsetratsetra kely dia marary soa dia mitandrema daholo satria mbola tsy fantatra exactement inona ny zava-misy amin'ilay tsy fandriam-pahalemana be dia be amin'izao. Efa nitondra fanazavana kely momba an'iny ihany fa ny tsara indrindra dia mitandrina, aseho ny andro-masom-pokon'olona, ampiatrao ny komiti-bahoaka ifotony satria sady ilaina eny amin'ny andro-masom-pokon'olona, ny ilaina eny amin'ny fifidianana sy fokotany, no ilaina eny amin'ny faka-kevitra. Na tsika eny amin'ny fokotany ary dia afaka mametraka an'iny, tsy mila hoe vola fa ho anareo izay fokotany mba liana ny hametraka an'ilay komiti-bahoaka ifotony dia mandefandefasa ihany afatra miafina aty aminay fa mety ezahana omena appui teknika kely nareo. Saotra indrindra.